manambahiny kosa ny fampalalambavony matv amin'ity takariva ity Valosoa tompony andraikitra ny serasera eo anivon'ny Fima FM mirabanao ndray Valosoa tonga amin'ity takariva ity. Mirabanao Nzaka dia miraba ny mpanaraka ny vaovao ny matv ihany koa amin'ity arivo ity. Araka ny hita amin'ny dokam-barotra samy hafa dia misy indray ny hetsika goavana karakarainareo ny Fima FM aloha mihitsy ianao Valosoa nitondra anazy. Mazava loatra isa-taona moa zany dia misy ny hetsika Big Shopping deuxième édition izy amin'ity fa 15e édition raha toka mahakasika ny événement izay efa nikarakarain'ny Fima FM nanomboka androany ity tsena goavana be ity izay hitantsika eo amin'ny Palais des Sports Mahamasina 5 andro no irahanao zany hoe manomboka androany ka hatramin'ny fahavalon'ny volana desambra hatramin'ny alahady zany. Inona no tazana mandritra io fotoana ireo? No tazana mandritra io fotoana io aloha voalohany indrindra dia karazan'entana maro isan-karazany ohatra fotsiny amin'izany ny akanjo, ny fanaka, ny kilalao ihany koa satria nisan'ny thème na ny lohahevitra hoentina indray amin'ity taona ity dia spécial Noël satria akaiky moa ny fety dia spécial fin d'année ihany koa dia karazana article de cadeau maro isan-karazany dia ny tena mampiavaka azy angamba dia tsy angamba fa tena ny mampiavaka azy amin'ity indray mitoraka ity indray dia liquidation de l'année izy zany hoe zany taperina mandritra ny Big Shopping avokoa ireo entana ny efa nisy zany mandritra ity taona ity dia ao ihany koa ny vente à la commande na tablette, ordinateur portable original sy ny téléphone ihany koa. Dia ny farany amin'izany izay isy ny fananana eo amin'ny samy mpivarotra izay mivarotra entana mora indrindra satria ny fihenam-bidy dia goavana be mahatratra ny amin'ny 50 isan-jato dia azo loka zany ireo mpivarotra izay manao an'izay entana mora indrindra izay tombona antsika mpanjifa ilay izy satria dia manjifa zavatra mora. Efa ao anatin'ny volana desambra tsika ataontsika hoe andro ihany koa sy anisaina dia ho avy ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona mety ho hita taratra ao anatin'io fety io ao anatin'ny hetsika io ve izay hoe fiomanana amin'ny fety Noël sy ny farantaona zay? Raha mandeha mitsidika ny Big Shopping ianao vao miditra amin'ny stand voalohany mihitsy dia efa hita zany na article de cadeau io na ny ravaka maro isan-karazany dia hitany zany hoe tsy overanjara zany ianao raha toka ho any amin'ny Big Shopping satria hitany avokoa indrindra fa amin'ity fety farantaona ny krismasy efa manakaiky ity. Misokatra firy moa vavahady amin'izay fotoana rehetra natanterana ny hetsika zay? Isan'andro dia misokatra manomboka amin'ny valora sasany ny vavahady dia tsy mihidy izany raha tsy amin'ny 7 ariva iandrasana mihitsy zany izay ahafapo ny tsirairay ahafahana manidiny vavahady. Ety ampamarana ny resadresakitsika ary Valosoa tsara ihany mitondranao fanentanana ho an'ny mponina ho an'ny vahoaka ihany koa ho avy amin'izay fotoana rehetra zay. Ny ilay fiteny malagasy moa hoe ny valala tsy indroa mandry am-bavahady efa diso fantatsika izay ny Big Shopping 13 ihany koa dia tsy indray tsy seho maromaro fa indray mitoraka ihany dia manentana antsika rehetra zany hitsidika ny vididirana tsy miova fa 10 ariary ihany zakantsika rehetra dia ho afapo ianareo ny entana mora nefa ny kalitao tsara. Sorana feno ianao Valosoa nanaiky nasain'ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Nareo ny sorana tompoko.